Voalaza moa fa efa misy amin'izao fotoana izao ny bokina andraikitra nosoratana ary natolotra ny tetikasa toliarsansa mety hitondra fanamariana sy fanotsiana izany ny tetikasa mialohan'ny azahoana bokina andraikitra tena izy aorianan'izay kosa vao hivoaka ny fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana efa mijanona any amin'iny tapany atsimo nosy ny antsika dia voalaza ihany koa amin'izao fotoana izao zany fa diborano ny 20 isanjaton'ireo tanimbary ao anatin'ny commune 2 ao anatin'ny distrikany Farafangana taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza sy ny faritra Andratsy faranteo manany isin'ny mosary araka izany ny zanaky Farafangana ary manao antsoava amin'ny tompony andraikitra izy ireo mba hijery akaiky ny mponina any amin'izany tanàna izany. Raha ny zava-misy any aloha dia tena tsy hoe mampiteny ny fony tena fa tena mahonena mampalahelo satria lodola ny fotobary sy ny vokatra rehetrarehetra ny antanety ny andrano tsy hita izay ilazana azy ny fefilo misy vaky ka dia fijaliana angamba ny any ataoko hoe ny mosary zany any dia tsy azo lavina fa tsy maintsy handeha ny mosary amin'ny faritra iny raha tsy misy fepetra ho raisin'ny fanjakana aingana ka ohatra fotsy zao raisitsika indro nanetsavary zareo tamin'ity nisy an'ile orambe voalohany iny sy le rivotra iny dia veriny zareo fa ho tapitra tamin'iny any dia namerina namboly indray nanetsavary indray mandeha dia rakotra atao difitra tao afa-tsy ampahany kely amin'ireny faritra ambony toerana reny ihany angambany nefa vitsy zany amin'iny faritry ny distrikany Farafangana iny ka any amin'ny 20 na 20 isanjato ny tanimbary angambany dia lo daholo tsisy vary azo ambolena fa tsy fantatra nefa ny fepotona ambolena ny vary efa azo lazaina hoe fa dila ihany zay zany le zavatra misy amin'izao fotoana izao ka dia matoky ny fanjakana sy ireo mpiara-miombona antoka aminy zany mba hijery ny zava-misy amin'iny faritra atsimo atsinanana sy ny distrikany Farafangana iny indrindraindrindra satria iny no hitako tamin'ny fandalova tany nanyatia vatovavy fitovinana zay dia mbola tratran'izany ihany koa voindray mandeha koa le lalana alohan'ny idirana ny tetezan'ny vohipeno iny tetezan'ny matanana moa ny fahafantaran'ny be sy ny maro azy amin'ny faritra rehetra zay ny lalaovanay zany dia tsisy miangana ny fambolem-bary tena voa daholo tena tsy hita fa dia tena lancé SOS zany zay amin'izay zavatra zay.